eny ary avana malala faly miarabanao ny tena fa faly manona ny fiadanan'i Jesosy tompo aminao sy ny ankonanao izay manaraka izao fandaran'izao amin'ity arivariva ity enganika mba andraisanao fitahina sy fiovana ary famindrapo avy amin'Andriamanitra ny fahitanao izao fandarana izao androany tonga eto moa ny tena mpanambara ny fahatsaran'i Jesosy tompo ho aminao sy ny ankonanao fanerin'Andriamanitra dia mbola tsy miova omaly sy nio ary mandrakizay. Apôstôly Andreas ny anarako itsolo-vavolombelona aminao mahakasika ny fiainako efa nivavaka ihany fa ino tany amin'ny taona 7 tany nivavaka ohatran'ny olona rehetrarehetra miaina tahaka ny olona rehetrarehetra ohatran'ireny olona ireny mandeha miditra any am-piangonana dia miasa sy ny karazany ny zavatra ny ainako tao anatin'izany mivavaka fa nisy zavatra namatotra anahy nisy aretina zay nitoetra tato anatiko ary tena namatotra amatonany maro io aretina io tsy hitako izay nanaovana azy satria tsy fantatro hoe aretina inona le izy koa hoentina tany amin'ny dokotera tsy fantatro ny dokotera hoe inona le tena aretina ny zavatra mahazo aho tamin'izany dia zao ny vatako miamahia ny heriko ohatrany hoe miala foana ny heriko miareraka ary misy fotoana misy zavatra manindrona ny anatin'ny fo koa dia manepotra le izy dia manafitra mihitsy ary ao anatin'izany izay ny zavatra nahazo aho dia misy fotoana nandeha tamin'iny Ambodivona amin'ny parkage fandraisana taxi brousse iny zany makany Majunga Tamatavy makany province maro isan-karazany dia rehefa nandeha tamin'iny dia nisy olona nanao nanentana ireo hoe manao analizy dia niantsony tanora hoe manao analizy maimaimpona tongava maro dia mba nanantona ny tena satria marary dia rehefa mba nanantona teo ihany koa ny tena zany dia natao analizy nitsondroma teto amin'ny fanondroko teto dia ozy izy afaka adiny roa ianao miverina mijery ny valiny analizinao dia niverina afaka adiny roa mijery ny valiny analizy jerevako le olona rehetrarehetra ohatry ny malimaliko endrika zany daholo dia gaga hoe fa nisy inona teo nareo nanentana na falifaly izao nareo ohatry ny malimaliko zany daholo fa misy inona dia ozy izy ireo hoe misy aretina ao aminao tena pozitiva le aretina vokatry ny fitsangatsangana ozy izy dia gaga aretina vokatry ny fitsangatsangana dia ohatrany hoe ny fandrenesako an'izay valina analizy zay vomay naparary an'ilay aretina tany anaty tany napanakitsako ny ozatra ny nofoko rehetrarehetra narary hatramin'ny andohako avy na haino an'ilay aretina satria aretina tena manala baraka zany aretina zany za raha hitaraina amin'ny ray aman-dreniko hoe dada sy mama marary ohatr' zao mety enjakenjana ny zavatra mitranga satria izy ireo efa mba mananatra foana hoe tsy mety zao zavatra ataonao zao aza manao an'izao ditra zao mba amin'ny enina ariva mody amin'ny ariva tsy mody alina be tsy nanaraka an'izany akanjo rehefa tratrana aretina tsy samy nanantona an'izy ireo tsy samy teny tamin'ny zokiko na ny zaniko satria aretina mifindra aretina manala baraka tsy samy teny tamin'ny namana ihany koa satria aretina manala baraka tsy hitako izay ny olona mba hanatonana mba hitatarako an'ireny izay aretiko izay tsy hitako ny olona hanatonana hitatarako ny olonako tamin'izany fotoana izany satria ny hevitra fa tena raha hitatara amin'ny olona dia hoesihoeson'ny olona atakatahan'ny olona elan'ny olona izay ny zavatra nahazo aho tamin'izany fotoana izany ry avana tena miaina tao anatin'ny fahadisom-panantenana sy ny fahadiviana satria no heveriko fa dia tena hoe miandry fahafatesana fotsiny izany sisa izay ny zavatra ny ainao dia indray andro nisy fotoana ny sendra nijery fahita lavitra za mio anatin'ny tena aretina tena marary eo aminay nahita fandaharana tao nisy mpanovavon'Andriamanitra nijoro-vavolombelona rehefa nijoro-vavolombelona izy tao dia ny fiainako mihitsy ny zavatra nitantaraina nitory tena izy dia ny fiainako mihitsy ny zavatra nitoriny tao zany dia hoy aho hoe tena hoe nangetaeta tao anatin'izany hoe mbola afaka nositrana kay za ty mbola afaka niova kay ny fiainako tsy androko mihitsy izay amaraina ny andro afahako manatona ny mpanovavon'Andriamanitra io anatonako azy mba ahafahany mitondra mavaka azy any tao anatin'izany dia rehefa nanatona azy dia
dia raha ny tokony hoe izy tokony zany no manambara ny aretiko rehetra aminy fa vao nanantona azy dia izy ny nanambarany olako rehetra hoe ianao manana aretina ohatr'izao manana olana ohatr'izao ianao vokatry ty zavatra nataonao ty dia tratranyty aretiny ty ianao fa zao miantso anao Jesosy atsony Jesosy tompo apôstôliny ianao ka raha manaiky an'izany ianao dia hositraniny ao anatin'io aretina io dia ozy hoe ahoana moa zany hoe fiantsony Jesosy azany ahoana ny fomba hitson'Andriamanitra anazy ohatr'izao fe afaka ny hositrana zany ao anatin'ity aretiko ty dia ozy lefa mivavy hoe afaka ny hositrana ianao fa ekeo ny antson'Andriamanitra dia tsy ny salasala moa ny tenako fa ny ekeko ny antson'Andriamanitra dia rehefa niala teo nataony délivrance aloha za talohan'ny andehanakody dia rehefa nataony délivrance tao anatin'izany dia natsary tena maivamaivana niverina tamiko ny heriko tena gaga tamin'izany fotoana izany le za reradreraka ohatry ny reradava teo rehefa natao délivrance teo eo niverina ny heriko tena gaga io zay mahery Jesosy dia lasa nandeha nakany amin'ny dokotera nanao analizy niverenako natao analizy ny tenako nalefa nijerevana ny analizy nanjavona le aretina ry havana malala gaga tena hoe te hisotisoty mihitsy any amin'le dokotera zay nandianako tena faly tena mbola tsy nisy fifaliana ohatry zany ny henako teto ambony tany hatramin'izay niverina tamin'ny kafaliana be mihitsy nanatony mpanovavon'Andriamanitra io hoay tena sitrana rehefa noentinao ambavaka sitrana rehefa noentinao ambavaka dia ozy izy tamiko hoe ny fanekenao ny antson'Andriamanitra izay tonga aminao ny manasitrana anao fa za dia fitaovana fotsiny fa Andriamanitra ny nanasitrana anao tena nentanentana ny foko ary tena nafana fo mihitsy atao anatin'izany hoe anompo any tena anompo nivavaka ihany fa iny fa amin'ity tena hivavaka tena anompo an'Andriamanitra dia ohatrany hoe somary taitra kely any ny saiko taitra kely ny foko rehefa hoe nentina bavaka indray mandeha nametra tanina dia sitrana nefa tena anisan'ny aretina tena grave indrindra zany aretina zany dia nanontany izy hoe fahefanaviaiza moa no ahafahanao ahoana nataonao inona zavatra nataonao izy natonga anao nampiasainy Jesosy ohatr'izao dia ozy izy hoe ny secret ozy izy dia ny fifadikanina dia nanao fifadikanina 7 alina zany izy nandraisina an'izay fahefana izay sitrana tynao io ary havana malala dia ozy izy tamiko hoe raha ohatra ianao ka mangetaheta ty andray izany fahefana zany teo ampiasain'Andriamanitra midira ao anatin'izany fifadikanina izany tena naniry satria hitako maso mihitsy ary tena ny tenako mihitsy natsapa le fanasitranana dia tsy ny salasala fa teo ampiasain'Andriamanitra satria nanontany ahoana ny fomba amfety miantso anao ny tombo zany ho apôstôly dia ahoana ny fomba ampiasan'Andriamanitra anao ahoana ny tena hatanteraka izany maha-apôstôly zany eo amin'ny fiainako dia nasainy ny mpanovavon'Andriamanitra io miditra tao anatin'izay fifadikanina izay ary havana malala 7 mirahalahy zay miaraka nanao zany fifadikanina izany rano mangatsika fotsiny ny sotroana tsy misotro jus tsy misotro ranona tantely tsy misotro ranona voankazo fa rano mangatsika tsy mandalo afo tsy avy nafanaina vao nampangatsiahana fa rano voajanahary naturel zany rano avany amin'ny vovo reny no misotroana nandritry ny 7 andro sy 7 andro mafy ny zavatra anatrehana tao anatin'izany miditra 3 andro aloha zay tena tady tsy ho vita le izy tena mafy satria olona tsy mpifady anina hatramin'izay niainana ka fa zany hoe olona maromaro 7 mirahalahy zay dia mifampahery mahereza rahalahy vitatsika ty misy anankiray kivy dia ny anankiray mampahery misy anankiray kivy dia ny anankiray mampahery nanomboka tafiditra 4e jour amin'izay zay eninay misy herin'Andriamanitra mampirisika anay hatrany anatanteraka ilay fifadikanina eninay misy herin'Andriamanitra mampahery anay anatanteraka ilay fifadikanina izay ny zavatra niainana tao anatin'izany tena ny tena aloha mazava ho azy fa rehefa mifady anina tsy mihinan-kanina zany fa rano mangatsika fotsiny sotroana miamai hojerevanao manko ny sary rehefa avy eo tena mai io pataloha io tsy voatazona ceinture ntsony io tsy voatazona fekibo fa tadina amatorana an'ilay pataloha satria tena mai raha vao tsy fatorana amin'ny tady zany dia tena tazoma amin'ny tanana satria tena ohatry ozy filazatsika zay mialatsina ny fomba teny taolana amin'ny fonotitra tena mai na mandro ary tsy vita ntsony satria tany amin'ny nanomboka tany amin'ny 21 jours 25 jours tany zay nanomboka tsy nahetsika intsony fa tena malemy mihitsy misy olona anankiray mpikarakarahanay 7 mirahalahy tena mafy ny aina tao anatin'izany fifadikanina zany
tena mafy mitokana rery zay midy ao anatina efitrano anankiray tsy mifanerasera amin'ny olona tsy mahita nizaniza fa nidy tao anatin'io efitrano io nandritry ny 70 andro sy 70 alina raha tiaka rivotra ianao dia mivaravarakely ny sokafana dia eo ny makarivotra satria maniry ny fampiasan'Andriamanitra loatra ny tena tamin'izany fotoana izany dia niaritra tao anatin'izay fifadikanana izay tena mafy iaho aminao ny tao anatin'izany fifadikanana izany ny olona anankiray efa tsy misakafo indray andro misy tsy mahazaka an'izany mihitsy io manao mikamarana mandaparivony aby izy tsy misakafo tsy zakan'izany kanefa noho amin'ny herin'Andriamanitra dia vita ilay fifadikanana ry havana malala dia ny tompo tao anatin'izany dia nampianatra anay mitoroteny nampianatra anay tenin'Andriamanitra nampianatra anay ny fahamarinany Baiboly rehefa nampianariny zay tao anatin'izany dia ozy izy rehefa mamarana ny fifadikanana ianareo tsy tonga dia mihinam-bary fa ohatrany tamin'izay nanapaka ny fifadikanana zao dia ranona jus voaloboka zany voaloboka no mixena natao jus ino no nisotroana nanapahana ilay fifadikanana dia avy eo voankazo reny no potehana nandrahoana reny no nohanina dia vitsy zay rehefa afaka 10 andro après ny fifadikanana zay afaka 10 andro dia teo amin'izay vao nanomboka ninona legioma nandrahoana dia atao malemy tsara nandritry ny 70 andro 70 alina izay rano mangatsika fotsiny sotroana dia vita indray zay dia 70 andro 70 alina mihinana an'izay legioma sy ranom-boankazo zay no hohanina nandritry ny 70 andro sy 70 alina satria ny vavon'ny olona rehefa avy mifady anina 70 andro 70 alina dia miverina tahaka ny vavon'ny zazakely noho izany tahaka ny sakafony zazakely zany no nohanina renovy reny nandrahoana dia potehina asiana ronono zany zavatra nohanina tao anatin'izany 70 andro 70 alina mihinana legioma sy voankazo ny potehina fotsiny ny zavatra tena naresy lahatra anay ry havana malala tao anatin'izay fifadikanana zay na Jesosy Kristy tompo ary tsy nandray asa izy raha tsy nifady anina 70 andro sy 70 alina mety hiteny ianao hoe Jesosy efa zanak'Andriamanitra Jesosy avy any an-danitra ny nidiny kanefa naninona izy tsy maintsy niditra tao anatin'ny fifadikanana 70 andro 70 alina io aloha taloha nanaovany ny asa rehetrarehetra tsy maintsy niditra izy satria tia no voafehany avokoa ny asany devoly rehetrarehetra tsy misy hoe Belzeboba na Lucifera ihany no fezy fa niza devoly dia tiany Jesosy tompo ho fehezina avokoa tena resy lahatra tao anatin'izany fa na ilay zanak'Andriamanitra velona dia nanetry tena nifady anina 70 andro 70 alina talohany nanaovany asa ary ny zavatra nagaga dia zao jereo sara ao marika 5 nisy zazalahy anankiray napaorian'ny demonia dia rehefa noentin'ilay ray aman-dreniny teo amin'ny apôstôly mpianatra Jesosy mpanaradian'i Jesosy tompo ilay zazalahy dia tsy vitan'ny apôstôly nandroka an'ilay fanaratsy tao anatin'ilay zaza dia rehefa nahitan'i Jesosy tompo ny ray aman-drenin'ilay zaza dia niazakazaka nakany amin'i Jesosy hoe efa noety teo amin'ny mpianatra ao ty fa tsy hainy namoaka an'ilay fanahy dia ozy izy ny tompo hoe ritaranaka tsy mino ozy izy mandrapahoviana no iterako eto aminareo dia niteneniny mafy ilay fanaratsy tao anatin'ilay zaza dia nivoaka sitrana ilay zaza rehefa andeha ody amin'izay zareo tonga tany an-trano dia nanontany mangingina ny mpianatra hoe fa naninona izahay tsy natafavoaka ny fanahy iny dia ozy izy navaliny Jesosy tompo hoe iny karazan'iny tsy mba azo avoaka na amin'inona n'inona raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana irery any azavaiko tsara le izy iny karazan'iny ozy izy Jesosy tompo tsy mba azo avoaka na amin'inona inona raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana irery any sy ilay zaza narary na ilay ray aman-dren'ilay zaza no nitenen'ny tompo hoe mifady any tsy izay ny ao anaty Baiboly fa ilay apôstôly nametra tanana tamin'ilay zaza tsy natafavoaka an'ilay devoly no nitenen'ny Jesosy hoe iny karazan'iny tsy azo avoaka na amina inona inona raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana Luka 7:70 nanontany ny mpianatra nanino izay tsy natafavoaka ny fanahy iny dia ozy izy ny tompo hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinampy ianareo ka hiteny amin'ny teny ohatra hoe mifindrany an-dranomasina dia hifindry ary tsy zavatra tsy hainareo atao dia toy izany hoe fa iny karazan'iny tsy azo avoaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana le apôstôly fahiny tamin'ny apôstôly 70 ny rahan'i Jesosy nandeha nitory filazantsara ny faly ny verina vany hoe nanaiky anay ny devoly noho ny amin'ny anaranao fa tamin'ity fotoana ty izy tsy nifaly tsony satria tsy tafavoaka ny lefa natao anatin'ilay zaza satria nanino misy ery na devoly resy izy ohatra hoe misy mpanompon'Andriamanitra anankiray na misy olona anankiray tsy mifady anina mihitsy izy manao ny asan'Andriamanitra
sy ny fahadianana tsisy an'le hoe herin'ny fivadikanana 700 tahaka nataon'i Jesosy tompo zany. Misy devoly tafavoaka ny rehefa ataony délivrance, fa misy herin'ny maizina kosa, herina devoly satana tsy tafavoakany mihitsy. Herinandro ray volana manao délivrance an'iny olona iny foana, tsy mety mivoaka le devoly satria nahoana iny karazan'iny tsy azo avoaka na amin'inana inona raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fivadikana. Zany hoe le olona manao ny asan'Andriamanitra no tokony fadianina, tsy le olona mararo no asena amin'ny fadianina. Afaka amin'ny fadianina le olona mararo raha ohatra ka mavita izy. Fa ny tenenin' Jesosy tamin'io fotoana io dia ny apôstôly izay mbola tsy ny fadianina mihitsy no mila miditra ao anatin'izay, fa ny herin'ny fivadikanina dia afaka ifehezana ny herin'ny maizina rehetrarehetra, na devoly izy na zany tena ny famahery. Rehefa ny olona misy herin'ny fivadikanina ao anatiny, tahaka ny fivadikanina nataon'i Jesosy tompo, resy eo anoloany daholy ny asan'ny maizina rehetrarehetra. Ka hoy aho aminao hoe misy karazana olana, karazana aretina, karazana fanaratsy tsy mety mivoaka mihitsy, tsy mety afaka mihitsy raha tsy olana vita fivadikanina no manafaka no mitondra bavaka an'le olona izay manana an'izany olana zany. Misy antony matoa Jesosy tompo niditra tao anatin'io 40 jours 40 nuits io talohany nanaovany asa. Misy antony zany. Ary izay ihany koa nampaherezan'i Jesosy tompo anay tao anatin'ny fivadikanina. Ny herin'izao fivadikanina ataonareo izao ozy izy dia ifehezanareo ny devoly rehetra, ny olana zay entin'ny devoly, ny asan'ny devoly rehetra ho fehezanareo ao anatin'ny fivadikanina zay ataonareo. Ry havana manana, vokatra tena mahagaga sy mahatalanjona no ny raisina rehefa avy navita izany fivadikanina izany izahay. Na aretina manahoana na aretina manahoana no nentina mavaka sitrana izoko vavolombelona aminao, mbola tsy ampiray volana angamba izay mitovy ka tamin'ity zaza ao amin'ny marika toko fasivy ity mihitsy. Vehivavy mipetraka eo andavamamba zay le vehivavy, avy mivavaka zay sabotsy, ndrava ny fotoam-bavaka dia tonga tao izy na eniny laza hoe misy apôstôly na vita fivadikanina 700 alina hoy tsy amin'ilay iry amin'le fiangonana kristiana miara-bavaka andrano manala voalohany. Dia nanantony izy, tapitra ny fotoam-bavaka izy tonga. Dia efa tantara tamin'ito izy zaho ozy izy misy devoly manarona, dia azerana io devoly io. Misy taona mipetraka eo andavarangana ozy izy dia mitsongolika ho azy eo mienjera, tsy tompony tena. Mandeha eny an-dalana dia saroman'io devoly io dia mienjera. Misy taona mandrehatra afo mahandro sakafo ao an-trano ozy izy dia mienjera dia miara-mioaka amin'ny vilany eo. Ary zara ozy izy voaroaka tany am-piasana mihitsy, sekreterana orinasa anankiray izy. Dia rehefa tany amin'io orinasa io izy dia nony amin'io aretina hoe mienjenjera sy toratorana eny amin'izay toerana misy azy io dia niroan'le directeur mihitsy hoe tsy mety aminao ty asy ty. Nony amin'io aretina io na voaroaka azy. Kanefa rehefa nanantona izy tamin'io sabotsy hariva vita fotoam-bavaka io, natao délivrance indray mandeha, zara gaga. Fa hatramin'izao fotoana iresantsika zao tsy miverina tamin'ny tsony le aretina. Narary maso izy tsy mahita lavitra raha tsy manao solomaso, tsy hitan'izay olona jerevana lavitra. Fa rehefa natao délivrance tamin'iny, le devoly matoratorana azy ny délivrena, sitrana ny areti-maso. Misy tension izy, sitrana ny tension. Amin'izao fotoana iresantsika zao sitrana le anabavy. Nisy olona ihany koa tamin'izany fotoana izany, tao am-piangonana tamin'izany fotoana izany, tao anaty fotoam-bavaka, nanentana olona hoe niza marary maso eto amin'ity toerana ity, manao solomaso ianao, manatona androany atero ety aloha ety solomasonao, aisory solomaso eny aminao iny, dia hositran'Andriamanitra ianao anatin'izany. Tsy nisy fametrahan-tanana tamin'izany fotoana izany ry havana. Kanefa rehefa naheno an'izany ny olona rehetrarehetra dia nanatitra ny solomaso, samy nanala ny solomasony daholo ny olona. Dia teo no ihany misy ny sasany lopy atao eo amin'ny masoandro ohatr'izao le solomaso, dia asiana taratasy eo ambany dia mandoro taratasy, sitrana ny mason'le olona, afaka tamin'ny areti-maso, tsy manao solomaso tsony amin'izao ora sy fotoana izao. Misy karazan'olona ndray narary fo izy, io areti-pony io mivoto ny tenandray manontolo, dia mangana daholo ny tarehany, hoentina tany amin'ny professeur dia namin'ny billet d'hôpital ny professeur tsy maintsy didiny ianao fa tena grave be ty aretina anao aty, hoentina mavaka indray mandeha, sitrany mbola ijoro vavolombelona aminao io moa izy rehefa teo. Be dia be misy ny sasany nararina cancer, misy cancer amin'ony, sitrana tao anatin'izany. Malemy mitsangana moa eny ankalamanjana eny, be dia be ny malemy mitsangana, tsy ametra-tanana fa tenena fotsiny mandehana isorona ny tera. Ny zavatra anankiray tena nagagana any izy taona nanao fitoriana filazantsara tany Moramanga. Dia nisy vehivavy anankiray mitondra beky anankiroa izy, dia ny tongony tanao le tongotra plastika reny ny tongony, tsy afaka mandeha reny olona reny raha tsy mampiasa beky.
kanefa rehefa nandeha mivavaka fanafana dia izaho eo ambony estrade nijery any vehivavy io tany aminy masoko no nitoby voalohany dia nidina nandeha nidina teny amin'ny teny dia hoy izay taminy esoro ny teanao dia avy mandehany dia nesorona le tehana anankiroa zavatra nagaga ry avana nandeha le vehivavy niafatra teo ambony estrade le vehivavy nandeha fahira fiderany zay rehefa aveo nandindy hitan'ny olona rehetrarehetra manerina ny moramanga teo ilay vehivavy nandeha tao anatin'izany tsy nampiasa bekitso be dia be ny fahagaganana mpanaovin' Jesosy tompo tao anatin'izay satria tao anatin'io fifadikanana io no nandraisana ny ositra maapôstôly nandraisana ny fahefana faratapony nomeny Jesosy Kristy tompo tao anatin'izay fifadikanana izay niza olona nanana olana ka nentina mba afaka riavana malala nandray fiovana avokoa izy rehetra niza narary ka nentina mba afaka riavana malala nandray fiovana avokoa fa iny karazana iny tsy mahazo avoakana amin'inana inona raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikana irery any misy karazana olana tsy mety afaka misy karazana aretina tsy mety sitrana raha tsy mpanompon'Andriamanitra misy hery ny fifadikana 7 andro sy 7 alina tsy afaka le olana za tena milaza aminao ny herin'ny fifadikana ifehezana ny herin'ny maizina rehetrarehetra zay natonga Jesosy tompo hiditra tao anatin'izay fifadikana izay ka eto dia mampahery anao androany ianao zay mahita tsy manaraka zao fandarana zao aza mbola mitanondrika ianao aza mbola kivy ianao atsaro ny fandatsahanao ranomaso fa amin'ity androany ahitanao zao fandarana zao no fotoana voatendrin'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra manova ny fiainanao tonga ny fotoana andronao zao fotoananao zao ahafahan'Andriamanitra miasa aminao mbola velona Jesosy riavana ampanetretena no anabarako aminao izany fijoroana vavolombelona momba ny fivadikana 7 andro sy 7 alina izany fa mbola velona io Jesosy io tsy irehare aminao amin'izany aho fa mijoro vavolombelona ho fanomezako voninahitra an'Andriamanitra ampiakarako ny fononao amin'izao fotoana izao fa velona Jesosy noho izany aza mbola kivy ianao fa hanova ny fiainanao Jesosy androany anaraka fijoroana vavolombelona anankiray tsika vehivavy anankiray narary mafy miakatra tension nisy asma rehefa nanantona an' Jesosy tompo izy tao anatin'izany dia nafahany Jesosy mba raha tsika izy amin'izao roa sy fotoana izao nianarako izany dia tsara dia rehetina nangeja tamin'izany fotoana izany dia tension natratra 22-12 mihitsy ny tension dia raha ambana anjanaka tamin'izany dia tsy tafavoaka mihitsy fa tonga dia maty eo kiboko vao misy aty vao miakatra le bebe kibo dia miakatra koa ny tension dia izany foana nahazo ahy isaky n'izay bivoka dia namonjy dokotera foana namonjy professeur mihitsy ary dia farany dia hoe tsy maintsy mihina mpanafody ianao manam-pahafaty fa tsy miditsona dia mihina mpanafody tokoa no misy fotoana maro dia mihina mpanafody isanandro dia sady asy madika koa moa za dia tsy mandika andro mihitsy amin'ny salbutamol na foradil satria dia sepotra foana vao arivariva ny andro dia sepotra vao mikapina ny trano dia sepotra tonga dia manely be mihitsy ny trandrako vao miova koa ny toetrandro hoe mafana tame mangatsika na ho avy ny orana efa sepotra ihany koa dia nahita émission teo amin'ny télé azy zany fijoroana vavolombelona misy apôstôly mahavita fifadikana 7 andro afaka manasitrana manao délivrance fanafana zany dia tapa-kevitra tonga iny azakazaka nylelakasy dia efa mijaly loatra dia tonga tany aho va nanaovana délivrance dia tension tonga dia afaka aniko avokoa zao na inona na io zavatra tsy nohaniko tamin'ireny na enao sianamamy na sira na ny gazy koa amin'izao efa nohaniko na ny glacier zavatra glacier zay tsy azoko nohanina satria dia afaka avokoa ny aretiko ka zany mampahery anao zay mahita amin'izao fotoana izao na inona aretina na fantatra hoe tsy sitrapanafody mihitsy azy manantona an' Jesosy fa Jesosy sy ny fahagagany zay nataony tamin'ny apôstôly fahiny tsy miova omasin'io ary mandrakizay fa mbola ataony satria velona Jesosy mbola hiditra anatin'ny fijoroana vavolombelona ihany zany tsika tena mahery Jesosy ry havana malala izy vavy anankiray indray ty izy io maharary andoha foana ary tsy vitan'izany fa nisy cancer teo amin'olo izy rehefa nanantona an' Jesosy dia niporofon'ny tompo fa mahery izy sitrana tao anatin'izany mba raha tsika zany toroteny anarako taloha zany dia nananaretina tena nanandeva mihitsy aretina andoha izy io isaky ny tsinam-bolana dia mihetsika foana dia tsy mahita toro mihitsy amin'ny alina fa manaimitaina tsy misy ohatr'izany any anaty lohako any dia mandoha ary tsy mety zay hanina hoaniko zany dia mivoaka daholo na rano ary sotroko dia mivoaka dia makany amin'ny dokotera foana ary efa vola maro no laniko efa fanafody maro no aniko dia tsy misy vahaolana mihitsy dia taorin'izay koa nanana aretina fifitosana taty amin'ony
tena nanaitaina be izy io nandritry ny volana maromaro a efa mivoaka tete ivelany mihitsy cancer izy io dia nanaitaina mafy efa tsy zakako mihitsy zany ny aretina ary efa tena diso fanantenana tanteraka mihitsy atao anatin'ny aretina satria hoe zany cancer zany hoe efa hoe tsy maintsy ho faty zany raha maha-olombelona fisainana kanefany a teo am-piomanana mihitsy zany ho any amin'ny dokotera efa mivoaka taty ivelany mihitsy le fivotosana efa tena reno tena manaitaina mafy dia teo am-piomanana mihitsy hoe ho any amin'ny dokotera fa tena fa tsy zaka-tsony le aretina dia teo a zany no naheno a namako zany teny hoe misy mpanompon'Andriamanitra any a manao vavaka fanafahana misy apôstôly mifady anina 700 andro a sy 700 alina dia tena tsy nisalasala nanantona satria efa tena mafy loatra le aretina zany dia nanantona tany a ka rehefa nanaraka nentina ambavaka avy dia natao nanaraka vavaka délivrance dia nametraha tanana dia sitrana teo amin'ny herinandro teo angambany any tena nametraha tanana dia tena fahagagana satria taorianan'izay tsy henoko akory ary hoe nitsapaiko zany fivotosana ko tonga dia levo fa tena voninahitra ho an'Andriamanitra rery any fa tena nanasitrana Jesosy ka tsy natao anarery ny fahagagana fa ho antsika rehetrarehetra ihany koa izay miaino amin'izao fotoana izao dia manentana anao hoe tsy misy zavatra tsy hain'i Jesosy atao zany fa na ny aretina tsy sitrapanafody ary dia hainy indrindra fa zany cancer zany ka eo anao zany manana ankahan'izay a manatona an' Jesosy fa afaka anasitrana anao Jesosy tsy voatery andany vola be any amin'ny dokotera fa za zao hatramin'izay nanarariko izay a tsy mihinam-panafody a fa dia tena sitrana e tena dia raiko mihitsy Andriamanitra fa tena afaka amin'izao fotoana izao ya na raha antsika teo ny fijoroana vavolombelona ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ny anjarany zareo fa nenao kosa androany manasanao ara-pitso asabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina sy ny alahady amin'ny 7 ora sasany maraina raha tonga eo amin'ny senama 67 ianao na eo amin'ny arian'ny bus andavamamba misy fiangonana FJKM boribory zay eo atsoa io numéro eo ambany io a dia misy olona mitsena anao manokana mihitsy isaky ny asabotsy sy alahady manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fotoana vavaka tena enjana be io ao ny ahitanao an'izany hoe hery ny fifadikanina 70 andro sy 70 alina izany misy hery mbola tsy hitanao mihitsy miaso eo amin'ny toerana io herin'Andriamanitra tongava raha tia hitan'izany herin'ny fanemasina azo sapahitanana zany ianao tongava raha tia andray fanasitrana eo no eo tia andray vaolana eo no eo ao anatin'izany fotoana zany hoy aho aminao hoe mbola velona Jesosy hoy aho aminao hoe mbola velona Jesosy ary velona mandrakizay izy ianao zay manana olana ianao zay diso fanantenana ianao zay ao anatin'ny fahakiviana ianao zay ao anatin'ny tena hoe fahaverezan-kevitra tanteraka mihitsy no atsoko amin'ity androany ity rapitso maraina manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina misy fotoana lehibe eo amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka andrano manalina voalohany manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fotoana rehefa tonga amin'ny senama 67 ianao a dia atsoa io numéro telefôny eo ambany io na tonga eo amin'ny arian'ny bus andavamamba misy FJKM boribory zay le trano fivavahany zareo a dia rehefa tonga ianao dia misy olona mitsena anao zany makanao iny amin'izany toeran'izany tonga vazatara alaminy ny programa fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ho anao ihany koa zay ao anatin'ny fahakiviana amin'izao fotoana izao kivy tamin'ny fivavahana mihitsy ianao mety miteny hoe za efa leo fivavahana ianao zay miteny an'izany mihitsy no asaiko rapitso manomboka amin'ny 7 ora sasany ianao zay efa miverin-dalana mihitsy vokatry ny ady sy ny olana anatrehany asaiko manokana mihitsy ianao ho tonga rapitso amin'ny 7 ora sasany maraina tonga ny fotoananao ahafahan'Andriamanitra manampy anao velona Jesosy ry havana manala tian'Andriamanitra ianao mankasitraka fiainanao naharitra hatramin'ny farany izao fandarana izao veloma tompoko Thank you.